hafatra eo tongotrao. Faly miaraba amin'ny ankizy kely indray tratr'izao fotoana izao. Tonga eo amin'ny fotoana hamerenantsika ny lesona tamin'ny herinandro faharoa indray antsika izao hoe andeha aloha ifampiarahaba dia ilay hira vaovao ny ataontsika tsy ilay taloha intsony fa efa hira vaovao efa misy mahay satria efa 3 volana izay no nanaovantsika azy fa mbola hianatra dia ataontsika aloha dia mahay ny ankizy rehetra. Ao ary isa 2 3 arabaina ianao salama ve manaona akory re arabaina salama ve faly mahita anse. Eny ary rehefa avy nanao fiarabanitsika dia andeha hivavaka, akambana ny tanana, ahondroka ny loha, akipy ny maso, hivavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay fa afaka hamerina lesona indray androany. Ampio zahay mba ho endry tsara, tsy hitabataba ary hatadidy lesona tsara. Misaotra Jesosy amen. Eny ary fifaliana rankizy ny mihaona aminareo indray androany. Herinandro fahafirintsika izao, herinandro faharoa. Dia misy lohateny vaovao indray ianarantsika hoe vola madinika sy trondro. Averina hoe vola madinika sy trondro. Ny tsentsery dia manao hoe andeha hanaraka fatako mpanarato olona ianareo. Averina andeha hanaraka fatako mpanarato olona ianareo. Mila mahay an'izany tsenjery izany daholo isika rankizy satria efa nianarana nandritra ny herinandro izany. Andeha ange arahantsika ny tantarana vola kely, vola madinika tao anaty vavan'ny trondro no nianarantsika tamin'ny herinandro iny. Rehefa nandeha rankizy teny amoron-drano i Petera satria izany moa ny asany. Dia nisy lehilahy nanatona ny Petera. Dia hozy izy ireo lehilahy ireo hoe hono Petera, inona no ataonao ety amoron-drano ety? Dia hozy Petera hoe maka trondro ka. Hay ve dia tamin'izay fotoana izay rankizy nanatona Jesosy. Dia hozy izy ilay olona be dia be, Petera ianao anga efa nandoha vola tany amin'ny tempoly, ary Jesosy koa anga efa nandoha vola tany amin'ny tempoly. Dia hoy Petera hoe ahoana tokoa moa izany? Efa nandoha vola any Jesosy. Nalahelo Petera rankizy nandeha notany an-tranony satria izy tsy nanana naloha fa Jesosy nanana. Na dia nanampy ny olona hafa koa ary Jesosy mbola nanana fa Petera tsy nanana. Dia nalahelo Petera dia hoy Jesosy hoe izao Petera, atoroka-hevitra ianao, andana maka eny amoron-drano dia manjono ianao. Dia rehefa avy eo rehefa mahazo trondro ianao dia sokafanao ny vavany dia izy vola hivoaka avy any anaty vavan'ny trondro. Nankatoa avy hatrany rankizy Petera. Dia nety ilay aranjono ohatran'ilay efa hitantsika tamin'ny heriny nalatsa ny tany anaty rano dia niandry kelikely izy dia nisontoniny dia iny nisy trondro avy any anaty rano. Dia nankatoa Petera dia nisokafany Petera ny vavany dia nisy vola nivoaka avy any anaty vavan'ny trondro. Faly be Petera satria manana inona?
manana vola omena anytany amin'ny tempoly. Dia hozy izy Petera hoe misaotra Jesosy eo no nanomezanao ny zavatra ilaiko, satria manome izay rehetra ilaintsika Jesosy. Tokony saotran' Jesosy mandrakariva isika rankizy fa ny manome izay rehetra ilaintsika Jesosy. Tsara be Jesosy e! Mahafinaritra Jesosy e! Andehantsika ary anaiky an' Jesosy e! Andehantsika ankatoy an' Jesosy fa na ny trondro aza dia mankatoy an' Jesosy. Tsika koa tokony nanao ohatr'izany. Andeha averintsika ary an-tsenjery e! Andeha averintsika an-tsenjery sy lohateny aloha ary. Herinandro faharoa, vola madinika sy trondro. Tsy anjery, andeha anaraka ahy fa ataoko mpanarato olona ianareo. Bravo! Efa mahay tsenjery ny ankizy. Izay ary no lesitsika androany e. Dia andaontsika hifanao veloma fa mirava ny sekoly sabata. Ahoana moa ilay hirantsika amin'ny firavana? Andao hirantsika vaovao indray no atao efa vaovao indray. Ao ary, 1, 2, 3. Mirava ny sekoly sabata na izao, veloma manava ny soa, veloma endre tsarako. Eny ary, andeha ary hifanao velomintsika hivavakintsika satria tapitra ny fotoana dia amin'ny herindray tohizantsika ny lesona. Vavaka ary tsika, misaotra anao izay Jesosy eo fa manome izay ilaina rehetra ianao, ka na ny trondro aza dia nankatoanao. Ampio zahay ho mpankatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Veloma tompoko. Mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika rehetra indray ary sasaboto. Tonga atao tokantrano indray hiaraka aminareo hitondra ny tantaran'ny Jonatana sy Davida, izay nampitondraina ny lohateny hoe ny tena namana. Dia misy hafatra izay tiany Jesosy ianarantsika atao tsianjery ao amin'ny Samuela 1:20-7. Atao tsianjery io hafatra nampitondrain'i Jesosy io. Dia mivaky toy izao hoe: ary Jonatana tian'i Davida toy ny tenany. Ary Jonatana tian'i Davida toy ny tenany. Andao nge hiaraka amerin'izany sika e. 1, 2, 3. Ary Jonatana tian'i Davida toy ny tenany. Bravo! Atao tsianjery izay dia anaraka ny tantara ary sika izao dia petraka tsara daholo. Na mpaniraka ho any amin'ny Davida i Saoly mpanjaka nanao hoe: avika mipetraha ty amin'ny lapa, tiako raha hiasa ho ahy ianao ka ho tonga miaramila. Dia nifindra tany amin'ny lapa tsara tarehin'ny mpanjaka Davida. Vetivety dia nifankahita tamin'i Jonatana zanakalahy matoan'i Saoly Davida. Nifankatia Davida sy Jonatana ka nanjary tena mpinamana. Andao sika hitifitra amin'ny tsipika hoy izany no iantsony Jonatana matetika an'i Davida. Andao hitaingina soavaly izay indray matetika lazain'i Davida amin'ny Jonatana. Nitombo koa ny fitiavan'ny vahoaka Israely an'i Davida, ka izany no nahatonga ny Saoly mpanjaka hihevitra fa Davida no tiany vahoaka kokoa noho izy. Tezitra mafy Saoly mpanjaka ka nitady hamono an'i Davida izy. Nitady hamono angetra ianao hoy Davida tamin'i Jonatana ilay namany tena tiany. Tsy mba marina izany, hoy Jonatana taitra. Nefa dia izany mihitsy hoy Davida nanatitrantotra. Tsy ho ela dia hisy fanasana ataon'ny mpanjaka ary manantena hanatrika an'izany izy.
andeha hamangy andreo rahalahiko a hiverina 2 andro aorianany fanasana ka hiafina ny an-tsaha ka izao no hevitro hoy Jonatana nanohy ny resaka. Andefa zanatsipika mihoatra ny vato dia alefako ny ankizilahiko haka ny zanatsipika. Raha miantso mafy aminy manao hoe mandehana lavidavitra indreo eo anoloanao ny zanatsipika dia ho fantatrao fa te hamono anao tokoa ny raiko ka dia aoka andositra ianao dia vovonjy. Rehefa nipetraka nina ny Saoly mpanjaka tamin'io andro io dia hitany fa foana ny sezan'i Davida fa tsy nitenina inana inona izy. Ny andro manaraka teo amin'ny fotoana fisakafoanana dia hitan'ny Saoly fa mbola foana ny sezan'i Davida. Nitodika tany amin'ny Jonatana izy ka nanao hoe aiza Davida lasa namangy ny fianakaviany Davida nandritry ny fanasana hoy ny navaliny Jonatana. Boramena ny endrik'i Saoly, feno hatezerana izy. Moa heverinao fa tsy fantatro fa tiana ho lasa mpanjaka Davida hoy izy niantsoantso. Alay voaty amiko Davida fa ataoko maty tokoa. Fantary Jonatana tamin'izay fa nikasanao zavatra mahatsiravina toy izany tokoa ny rainy. Ny ampitso maraina dia lasa tany an-tsaha ny fiainan'i Davida i Jonatana. Naka zanatsipika iray izy dia nalefa ny teo akaikin'ilay vato izany. Niazakazaka nitady ny zanatsipika ny ankizilahy Jonatana. Niazakazaha lavidavitra kokoa izy. Jonatana niantso mafy. Eo alohanao ny zanatsipika. Rehefa niverina ilay ankizilahy dia nasain'i Jonatana no tany an-tanàna izy dia nifanao veloma Davida sy Jonatana. Mianatra eo tongotrao. Manao ana daholo ianareo rakizy namako. Mino aho fa faly tahaka tokoa ianareo tafahoneto indray isika. Manonona mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy ny ankizy kely rehetra. Ny lohahevitra faharoa ary no andao iarahana mamerina izay mitondra ny lohateny hoe andro fandoavan-karama tany an-tanimboaloboka. Andro fandoavan-karama tany an-tanimboaloboka. Ny andalan-teny izay nataontsika fitadidy dia hitantsika tao amin'ny asan'ny apôstôly rakizy toko 10:4-7. Asan'ny apôstôly toko 10:4-7 manao hoe tsy mizahatavan'olona Andriamanitra, tsy mizahatavan'olona Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko 10:4-7. Izany andalan-teny izany rakizy dia mampianatra antsika ankizy kely rehetra fa tena tsy mizahatavan'olona tokoa Andriamanitra. Ary tian'Andriamanitra isika raha hevitra ny hafa tahaka an'izay heveran'Andriamanitra antsika koa ary ho faly amin'ny fitahiana izay omena azy ireny. Ka dia Jesosy anie hita manokana ny ankizy kely rehetra ho tanteraka amintsika toetra rehetra izay rian'Andriamanitra ho antsika. Andao ary orana indray ny tantara. Sahirana nanangona ravikazo nintsana teo an-tokotany rakizy John. Afaka adiny iray dia indro tonga Sam sakaizany ka nanolo tena napy azy. Nahita faraingo izay fandrofana iray John ka dia indreo izy roa lahy niara-ny azy. Rora tao arian'izay dia vitan'izy roa lahy tanteraka angeny azy faly ariany rainy John. Samy nomeny vola kely izy roa lahy mba ho fisaorana azy ireo. Nitovy ny volany raisin'ny John sy Sam. Na dia efa niasa ora iray taloha aza i John rakizy. Dia hoe ange John tao am-pony tao tsy rariny kosa izao ka. Dia tadidin'ny John nefa ny tantara izay no tantarain'i Jesosy momba ny fahamarinana. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompo-trano izay nivoaka maraina koa anakarama piasa ho any an-tanimboalobokany. Tamin'ny andro Jesosy mantsy dia teny an-tsena no nivory ny lehilahy. Amin'ny 9 ora maraina eo no iandrasan'izy ireo izay olona tonga anakarama azy. Indray maraina dia nisy tompon'ny tanimboaloboka iray tonga teo mba hitady piasa. Tamin'ny 9 ora dia nanarama olona vitsivitsy izy.
Ny fanaraka taminy izy ireo fa handohan'ny karama fandoha miasa maharitra 12 ora. Tamin'ny 7 ora kosa dia niverina teny an-tsena ange ity lehilahy izay nitady olona hiasa ny taniny tiraka izy ka dia nahita lehilahy nijorojoro teny amin'ny manodidina teny izy. Mandehana makany amin'ny tany boaloboko izy fa izay ankeviny marina dia omeko anareo. Hoy izy tamin'izy ireo. Tamin'ny tatao vovonana indray sy tamin'ny 3 ora hariva dia mbola nanan-karama olona ihany izy. Ary tamin'ny 5 hariva azy dia indro fa mbola nisy olona indray natsony hiasa eo aminy. Tonga ary ny fotoana izay tokony hirafana dia samy nirafa daholo ny rehetra. Tamin'ny 4 ora hariva dia nasainy tompon'ny tany boaloboka nalohany mpitandrina ny rarangy ny karama ampiasa. Ilay no karamainy farany no anombohana izany ozy izy ary io no mefy karama voalohany. Ireo izay niasa adiny iray monja izany aloha no andoavan'ny mpitandrina ny raran'ny karamany. Vola feno ho an'ny karama nandritry ny andro no nomena azy ireo. Dia ireo niasa adiny 3 indray no nomeny karama feno nandritry ny andro manontolo koa no nomeny azy. Dia nanomboka nitsikitsiky ery ary ireo izay no karamainy voalohany indrindra. Azon'izy ireo antoka fa andray be lavitra noho izay ny fanarahany izy ireo. Niasa ela kokoa sy mafy kokoa mantsy izy ireo hoy izy tao am-pony. Ary izany ny marina sady izany. Nefa rehefa nandray ny karamany izy ireo dia nivadika ho fiketronana angeraka izy ilay tsikitsiky teo nitovy tamin'ny karamany rehetra ihany ny raisiny. Andraso kely aloha hoy izy ireo nitaraina. Ireo olona farany ireo ange dia niasa ora iray monja kanefa nataonao mitovy aminay izay niakitra ny fahandrotrahana sy ny ainandro. Tsy mba manao izay tsy marina aminareo hoy ange ilay tompon'ny tany boaloboka araka izy tsy efa karama indray andro fa no ny fanekeko taminareo dia izay nge nalohako taminareo tsy mahazo manao izay tiako amin'ny hafa aho. Aza dia be felonana raha mahalala tanana aho. Koa dia naverin'i Jesosy indray ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Tianareo ve ilay tantara? Araka ny hevitrareo rariny ve izany? Tsy rariny angambo ianareo fa io indrindra no tiany Jesosy ho tsindriana amintsika araka izy. Tsy mba toy izany Andriamanitra, tsy izay mendrika ho antsika no ataony amintsika fa mihoatra lavitra, be lavitra noho izany aza. Ny fahasoavany no namonjeny antsika rehetra izao dia ireo izay nanaiky azy tamin'ny ora farany indrindra sy ireo izay nanaiky azy voalohany indrindra. Tsy noterena hamonjy antsika tsirairay avy ange Andriamanitra fa nataony izany satria nahoana satria tia antsika izy. Moa ve mitovy amin'ny fitondran'Andriamanitra anao ny fitondrany na ho ireo sasany ao amin'ny ankonan'Andriamanitra? Raha misy olona mahasositra anao moa entinao amin'ny mpitiavana sy amin'ny pahalemem-panahy izy ireny. Miezara mitondra ny hafa tahaka ny hitondran'Andriamanitra antsika. Amin'izany fomba izany dia asehonao fa tena tsara noho ny marina mihitsy Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ary tsika araka izy raha mihevitra ny hafa toy izay heveran'Andriamanitra antsika ihany koa. Mianatra eo tongotrao. Arabantsika tanora zandry indray ary araka merina indray tsika lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro dia lesona faharoa izany. Tadidy ve ny lohateny sy ny tsenjery? Ndao ary araka merintsika na ino kidona na ino kiantra. Tsy anjerintsika. Izao no lazain'i Jehovah Tompo maro. Manaova fitsarana marina ary samy mifampiantra sy mifamindra fo amin'ny rahalahy avy. Zakaria 7:7. Inona indray ary ny hitantsika nandritra an'izay herinandro izay? Nitoy ny tantaran'i Jesosy fa ankehitriny dia
any amin'ny efa eo amin'ny hazo fijaliana zany izy. Fa nampidirana ny lesona tamin'iny herinandro iny raha tsaroanareo dia nampitainy zareo tamin'inona moa ny baiboly? Izay indrindra nampitainy tamin'ny tongolo. Inona moa zany nampitovy an'le tongolo sy le baiboly tsaroanareo ve? Voalohany aloha dia hoe mandatsa-dranomaso ozy izy ilay ankizy sasany tao. Marina zany satria rehefa tohina ny fontsika mahatsapa ny fitiavana nataon'i Jesosy ho antsika, ny fitiavan'Andriamanitra antsika, dia mampilatsaka ny ranomasontsika izany. Rehefa mianatra tsara ny tenin'Andriamanitra ihany koa tsika dia ahatsapa fa tena mpanota isika, mahatsapa ny fahotantsika isika, dia mandatsa-dranomaso isika rehefa mangataka famelana amin'Andriamanitra ary avelany tokoa. Dia ny anankiray izay nampitovy an'ilay tongolo sy ilay baiboly ihany koa izay hitan-jareo tao amin'ilay kilasy izay nianaran'izy ireo dia manana sosiny samihafa. Manendaka sosina tongolo anankiray ianao dia mbola misy vaovao hafa indray, dia manendaka indray ianao dia mbola misy vaovao hafa. Tahaka izany koa ny tenin'Andriamanitra, arakaraka ny andinihantsika azy dia mahita zava-baovao azo dinihana foana isika. Dia izay no nianarantsika tandritra ny herinandro hoe ny tantaran'i Jesosy izay toa mahazatra ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Toa ohatra nefa tantara aitsy anjery, kanefa rehefa averina vakiana foana dia mahita sosiny vaovao hatrany isika. Ka sosiny vaovao, sosiny izay mety mahadinodinontsika no nianarantsika nandritry ny herinandro. Hitantsika tao anatin'ny lesona fa na dia teo aza ny fangiry firiana izay nahazo an'i Jesosy sy ny fijaliana nahazo azy, izay teo amin'ny hazo fijaliana, dia mbola nihevitra ny hafa foana izy, nihevitra ny hafa izay manodidina azy. Teo ohatra hoe ireo sakaizany, nihevitran'izy ireo izy, tahaka ny Jaona izany izao niteny izy hoe io ny reninao, ny reniny dia nijery azy izy hoe io ny zanakao. Teo ihany koa ireo miaramila izay namono azy, nampijaly azy, nahatonga izao fangiry firiana lehibe izao. Tsy niantso fanozonana izy na ny teny ratsy an'izy ireo, fa mbola nangataka tamin'Andriamanitra ihany izy hoe mamelany heloka izy ireo. Teo ihany koa ilay jiolahy teo akaikiny izay samy niantona tamin'ny hazo fijaliana. Tsy nandatsy azy izy na nanao teny mahararo azy hoe izay ny ianareo rehefa manao adalàna. Tsy nanao an'izany izy, fa namindra fo izy ary mbola nampanantena an'ilay jiolahy fa hahazo ny fiainana mandrakizay. Hitantsika izany ny toetran'i Jesosy fa na dia ao anatin'ny fahasahiranana sy ny fijaliana ary izy dia mbola mahavita mijery ny mahasoa ny hafa ihany. Nanahoana kosa ny sasany? Adinina reto olona reto hoe inona ny zavatra tena nilain'i Jesosy. Nanao izay azony atao ihany ny sasany. Nanao izay azony atao izy, nikarakara an'i Jesosy rehefa maty izy, nanome azy ny fasana tsara indrindra, niezaka ny hanositra ny vatan'i Jesosy tao aorian'ny nahafatesany, nitomany azy izy ireo, nanao izay azony natao ny sasany. Fa misy kosa no tsy mba nahatsapa izay zavatra ilain'i Jesosy. Toetra tian'i Jesosy ampitaina amintsika izany dia ny hoe tahaka anazy dia afaka mihay ny hafa koa isika. Eny fa na dia rehefa manoloana zavatsarotra aza isika. Vitanao ve ny hanampy ny hafa raha ohatra ka hoe tsy manana ianao? Indraindray tsika manao hoe ka zara tsy manana ka. Kanefa misy toe-tsaina tian'i Jesosy ampitaina fa misy azonao atao ao. Angatao fanahy masina mba hanoro anao hoe inona ny azonao atao. Mety hoe voatoro ny vato ve ny tananao dia afaka hikarakara ny hafa ianao na marary nify be, fa ianao ary no tianao karakaraina. Nefa ny ampianaran'i Jesosy antsika fa na amin'ny fotoan-tsarotra ary dia azontsika atao ny mijery ny hafa. Andaontsika mba hianatra tsy hijery ny tenantsika fotsiny fa mba hijery ny hafa ihany koa. Ny lesona izay nianarantsika izany nandritra ny herinandro indray ny tanora namako dia nampianatra antsika fa mihay ny namana isika na
manoloana toe-javatsarotra afaka miay an'izy ireny isika na manoloana toe-javatsarotra eny na dia ny fahafatesana azy. Nanampy antsika ihany koa mba hanolo-tena tsitrapo amin'ny hanampy ny hafa. Tsy voatery hoe irana hoe ndana itsy ataovy, ndanam-pio ihany, ndanam-pio ihany, fa afaka manolo-tena tsitrapo hoe hay andeha ampiako izy na andeha hanao an'izao aho. Nanampy antsika ihany koa mba hanapa-kevitra, mba hitady ny fomba samihafa hanampiana ny hafa ao anatin'ny fotoan-tsarotra rehetra. Izay ilay hoe mila fitarihan'ny fanahy masina isika raha te hanana an'izay toetra an'i Jesosy izay. Mangataha aminy mba hanampiany antsika hananantsika izay. Izay indray ary ny lesona ny anarantsika ihany koa nandritry ny herinandro iny dia mirary soa ny tanora zandriny. Mandram-pioana indray. Mianatra eo tongotrao. Miarahaba ny tanora mantanty rehetra indray, ireo 13 taona sy 14 taona rehetra. Amerina ny lesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro isika dia ny lesona faharoa izay nitondra ny lohateny hoe asan-drato ny teny. Raha iverenantsika kely ny nianarantsika tamin'ny herinandro dia mampirisika antsika ny mba hamaky boky tsara. Ka izay indrindra toy izay no nianarantsika tamin'ny herinandro iny izay miresaka ny amin'ny hoe asan-drato ny teny. Ny tsy anjery andinina atao fitadidy dia izay hitantsika eo amin'ny Timoty faharoa toko 7 dia ny 9 sy ny 17. Andeha irahantsika mamerina izany. Izay soratra rehetra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana ho amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Arak'izay andinina atao tsy anjery izay dia azontsika an-tsaina sahady fa ny tenin'Andriamanitra, ilay soratra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra izay no hodiny antsika lalina amin'ity herinandro ity. Inona tokoa moa ny fiantraikan'ny famakianao na ny fianaranao ny tenin'Andriamanitra? Tamin'ny taona 1779 dia nisy sambokely anankiray, Bonity ny anaran'izy io, nandeha nitondra olona maromaro mba andeha hanangona soanambo amina nosy kely anankiray izy ity. Rehefa nandeha izy ireo voangona ny soanambo dia nahita izy ireo fa tanàna mahafinaritra loatra ity nosy izay nandehanan'izy ireo ity, ka satrin'ireto andeha maromaro ireto ny tsy hiverina intsony any amin'ny toerana izay nialany fa hijanona ao amin'ilay nosy kely. Kanefa tsy nety ny lehibehan'izy ireto fa tsy maintsy nentina nandeha ihany ireto lehilahy maromaro izay nanangona soanambo ireto. Rehefa nandeha nefa izy ireo teny afovoan'ny sambo dia nikiomy izy ireo ary nalefany nalatsany tamin'ny sambonaina ilay lehibe mpitarika azy ireo, fa izy rehetra ihany kosa dia niverina nakany amin'ilay nosy kely. Rehefa tao amin'ilay nosy kely izy ireo dia nanao ny fiainany, ny famono, nianatra nanamboatra toaka ihany koa izy ireo dia nihinana an'izany, nisotro an'izany ary tsy fiainana vanona ny fiainan'ireto andeha maromaro ireto. Taona maromaro taty aoriana, lehilahy anankiray sisa no velona tao niaraka tamina vehivavy sy ankizy vitsivitsy. Fa inona ny zava-niseho? Lany ringana izy ireo tamin'ny fifamonoana sy tamin'ny ratsy izay niainan'izy ireo. Fa lehilahy iray antsoina hoe John Adams izay sisa no any velona tao. Fa inona ny zavatra niainan'i John Adams? I John Adams dia niditra tao amin'ilay sambo izay efa rava ihany koa ka nahita boky anankiray, dia ny Baiboly izany. Rehefa nahita an'izany izy dia novakiany nianaran'ilay boky ary nampiova ny fiainany izany boky izany. Dia io boky io no nentiny tao amin'ilay nosy kely nampianarany ireo zaza amam-behivavy tao, ka ny zavatra hita dia niova mihitsy ny fiainana tao amin'ity nosy kely ity ary fiainana tsy nila olona hafa izay mpananatra na mpanitsy fa ny Baiboly no fototry ny fiainan'izy ireo, no toromarika narahan'izy ireo izay nilazain'ny Baiboly ihany no nataon'izy ireo. Dia
nanana fiainana nafinahitra ny tao amin'ity nosy ity. Ary hatramin'izao dia mbola napetraka ao amin'ny muséany zareo ao amin'ny nosy Pitcairn ilay baiboly izay nanova ny fiainany John Adams. Fa raha manontany ianao hoe ianao ve efa namaky baiboly? Rehefa mamaky baiboly ianao dia inona ny zavatra tsapanao? Moa ve mamaky toy ny hoe mamaky boky rehetra fotsiny sa misy fiantraikany aminao ny famakianao ny tenin'Andriamanitra? Mialoha ny andraisanao ny baiboly dia asao ny fanahy-masina hanazava ny sainao dia ny fanahy-masina no hanampy anao mba handray hafatra sy lesona avy amin'ny teniny. Asio ajany izany ny famakianao ny tenin'Andriamanitra satria masina izany tenin'Andriamanitra izany. Dia rehefa mamaky an'izany ianao dia raiso ho tari-dalana avy amin'Andriamanitra mihitsy ny soratra masina satria ny soratra masina dia arak'izay voalaza izay tenin'Andriamanitra nampitondraina an'ireo karazana olona maromaro izay afaka nanoratra an'izany dia nomen'Andriamanitra izany mba ho tari-dalana ho antsika satria tian'Andriamanitra isika tsirairay avy ireo raha mba ho tonga ny amin'ilay fiainana mandrakizay izay homaniny ho antsika rehetra. Ka ny ahafahantsika mahatratra mahazo an'izay tanjona izay dia ny fianarantsika isan'andro ny teniny ny fanarahantsika izay rehetra voambarany ao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay. Ka izao ny fampiaranao ataontsika ry tanora mantoanto, isan'andro manokana ianao fotoana mba andinihana tenin'Andriamanitra. Tsy hoe mamaky fotsiny fa raiso mihitsy ilay teny ny fidiana andininy iray na andininy maromaro izay azonao atao dia angatao ny fanahy masina araka ny voalazako teo dia Andriamanitra mihitsy nanolo-tsaina anao. Dia raiso hoe ho anao manokana mihitsy ny teny izay voambara dia ampiaro eo amin'ny fiainanao izany. Ento ambavaka sainsainy mandritra ny tontolo andro na ny tontolo alina dia ho hitanao fa hitondra fiovanao anao. Arak'ilay voalazan'ilay andininy natao fitadidy teo dia izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra hoy izy dia mahasoa, ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanontaniana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Ny rariko ry tanora mantoanto dia mba ho zavatra tena iainantsika asan-drato ny tenin'Andriamanitra dia hitondra fiovana sy fanavaozana eo amin'ny fiainanao ary hatraranao ilay tanjona ambony indrindra dia ny fiainana mandrakizay ny fianaranao izany ny tenin'Andriamanitra izany. Dia mirary soa anao ary maniry anao indrindra mba hanao fampiarana tsara aminao avy rehetra. Veloma tompoko. Mianatra eo tongotrao. Dia fahalehatra ny miaraka amintsika zatovo amin'ity sabata ity satria araka amerina hiaino hianatra ny tenin'Andriamanitra isika. Lohateny anankiray indray no izy tonantsika lesona ary manao hoe tsy ino ve raha tsy mahita? Tsy ino ve raha tsy mahita? Ny ankamaroan'ny olona tokoa ankehitriny indrindra eo amin'ny fivavahana kristianina dia izao mahita zay vao mino. Dia hoy ny fanontaniana hoe tsy ino ve raha tsy mahita? Ao amin'ny Jaona toko 4 dia ny 7:20 hatramin'ny 10 no misy ny andininy fototra. Jaona toko 4 andininy 7:20 hatramin'ny 10 dia izao voalaza. Raha tsy mahita famantarana sy fahagagana nareo dia tsy mba ety ino mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, Tompoko, midina re dia mbola tsy maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino ny teniny izay lazainy Jesosy taminy ka dia lasa nody. Izay ilay tantaran'ilay tandapa, ilay manamboninahitra, nanana zanaka narary dia efa ho faty. Nanantona an' Jesosy izy mba hanaovan'i Jesosy fahagagana. Raha ny programany dia izao hitondran' Jesosy ho any an-trano izy. Kanefa tamin'ity fotoana ity dia niteny Jesosy hoe nareo ve izany tsy mba mety mino mihitsy raha tsy mahita e? Dia hoy ilay tandapa hoe za tena mino fa dia mbola tsy maty re ny zanako, andao any an-trano.
teo Jesosy hoe ndanamody velona ny zanakao. Izany ny fahagagana faharoa zay nataony Jesosy fony izy tetỳ tany. Fahagagana faharoa nanasitrana ny zanak'ity tandapa ity. De rehefa nody tokoa ilay tandapa, ilay manambony nahitra ambony, de tonga tany an-trano izy, de nitsena azy ny olona tao an-trano, de niteny ny olona hoe efa sitrana e, efa nitsangana ilay zanakao e. De nanontany ilay tandapa hoe tamfiry. De tamin'izay ora ny tenenin'ny olona zay mihitsy no nitenenan Jesosy hoe efa sitrana ilay zanakareo. Tsy voatery tany Jesosy vao sitrana, fa nino izy. Ary irariana mba ho tahaka an'izany koa isika amin'ny fivavahana kristianina. Tsy ino ve raha tsy mahita? Indraindray mahita mihitsy isika vao mino. Fa zao. Ekeo ny tenin'i Jesosy, tokony hatoky ny teny fikasany Jesosy isika. Matoky ny teny fikasany. Azony tanterahany reny. Minoa. Fa tsy voatery mahita ianao vao mino. Ary sambatra kokoa raha ny tsy mahita nefa mino ho iatran'ny Baiboly. Toy izay ary ny lohahevitrintsika dia mitandrema fa anisan'ny mamitaka mihitsy ny mahita zay vao mino. Tsika tsy mandeha amin'ny fahitana fa mandeha amin'ny finoana. Rahasoa indray ry zatovy namako ho amin'ny manaraka. Velomarisia. Mianatra eo tongotrao. Ampifaliana indray ry mpiara-mianatra namanaisany no ifankahitantsika amin'ity maraina ny sabata ty amin'ny famerenantsika fiarahantsika mianatra ny leson'ny sekoly sabata izay mbola amin'ilay tontolo ny fomba fandiniana ny faminaniana isika ankehitriny fa ny lesona faharoa izay nampitondra iny aloha teny hoe ny boky ny Genesisy fototra. Ny andinina tao dadiana moa dia amin'ny filazantsarany Jaona toko voalohany ka ny andininy 20 manao hoe no ny ampitso dia nahitany Jesosy avy nanatona azy Jaona ka hoy izy iny ro ny zanak'Andriamanitra izay manaikitra ny vahotany izao tontolo izao. Dia mpiandohana dia tonoana mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo mba hanjaka ao am-pontsika tsirairay avy ary ny fanahina masina kosa ny ampitoetra ny teny ary ahatonga antsika ahita lesona sarobidy amin'izao fiaraha-mianatra ny ten'Andriamanitra izao. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsarina izay ny an-danitro, misaotranao izay no ny fotoana izay omenao anay ahafahanay miaraka mianatra ny teninao amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Mamela ny helokay ary mamindrafo aminay ary mangataka indrindra izay Andriamanitra ny fanaina masina ny mba arotsaka ao am-ponay tsirairay avy ahafahan'ny teninao hitondra soa sy fitahiana ho anay. Ankehitriny ary dia apetraka ampitantananao izao fotoana izao mivavaka tononona sy angatahana nohony amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ry mpiara-mianatra namanaisany, ny Baiboly dia fitambarana fantatsika tsara fa fitambarana boky miisa 900 izay nosoratana mpanoratra 700 samihafa ary nandritra 500 taona ny elanelany fanoratana ny Baiboly kanefa dia tsy nahitana fifanoheran-kevitra tao anatin'izany rehetrarehetra zany fa dia mifampitohy mifampiankina ny tsirairay avy. Kanefa etsy angila kosa misy andinin-tsoratra masina izay indraindray tao sarotra ny mahatakatra azy ka tsy maintsy maka an-dalanteny any amin'ny boky hafa ianao afaka manazava izany. Ka androany dia hoe ahoana ny fitsipika, ahoana ny tokony atao ahafahantsika indray mamany olana eo amin'ny faminaniana anankiray. Ary tahaka ny fianarana rehetra ry mpiara-mianatra dia tsy maintsy manomboka amin'ny lesona voalohany ny dinidinitra izay fanaovana ary hitantsika fa ny boky ny Genesisy no boky voalohany izay ahafahantsika miara-mianatra misintona lesona ary fantatsika tsara fa anisan'ny boky manan-danja ny boky ny Genesisy satria ao ihany koa no ahitantsika ny taratry ny drafim-panavotana izay ny manin'Andriamanitra ao antsika. Izara telo ny dinidingy fanaovantsika androany dia izao ilay voalohany dia hoe ilay fitsipiky ny filazana voalohany. Ny faharoa izay resantsika dia ilay fitiavana sy ny zanak'ondry ary ny fahatelo farany dia resantsika ny amin'ny tontolo manodidina ny fahafatesana sy ilay menarana ilay biby fetsy indrindra.
ilay voalohany ary a no resantsika de le hoe ny fitsipiky ny filazana voalohany araka ny fantatsika teo a ny fianarana rehetra de manomboka amin'ny lesona voalohany ny taranja voalohany mba afahantsika mijery taratra sady ny ao ambadika sy hoe inona ny lalana zay molodiavina ao amin'ny lesona sy fianarana ny ten'Andriamanitra de ny manasanao ao amin'ny amaky anokatra ao amin'ny bokin'ny Hébreo 7:20 ny fitsipika voalohany zay raha anomboka ny ten'Andriamanitra isika de zao voalaza ao amin'ny filazantsara bokin'ny Hébreo 7:20 ka ny 9 manao hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ny zavatra tiana ampahafantarina voalohany zany ny fitsipika ny filazana voalohany zay tokony ahafahantsika mandinika ny faminanian'ny baiboly de ny fahafantarantsika fa tsy miova Andriamanitra ka na manahoana ny fandrosoan'ny fotoana na manahoana fandehan'ny toe-javatra eto amin'ity tany ity tsy manam-piovana Andriamanitra. Ny zavatra mampalahelo mantsy de zao na de amin'ny tontolo kristianina azy de zay heverin'ny olona fa fahamarinana fa tsy ny tena fahamarinana no tena resahana betsaka ary zay zavatoza eo amin'ny fandinihana ny soratra masina. Zao nefa zavatra mitranga ny fitsipiky ny filazana voalohany de maneho amintsika fa tsy miova ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy miova ny fahamarinana satria ny fahamarinan'Andriamanitra de maneho ilay toetra n'Andriamanitra mihitsy, maneho ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra ka hitantsika eo a fa tsy miova Andriamanitra, tsy miova. Ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany, Isaia 7:10 Isaia 7:10 andeha hojerentsika ny Isaia 7:10 ka ny 7 sy ny 9 manao hoe maina ny ahitra malazo ny vonona satria tsofo ny fofinain'i Jehovah ireny eny ahitra tokoa ny olona maina ny ahitra malazo ny vonona fa ny tenin'Andriamanitsika dia aharitra mandrakizay. Manamafy fa mitoetra mandrakizay ny fahamarinan'Andriamanitra tsy miova na de miverimberina aza na de atao hoe na dia samihafa aza ny mpanoratra tsy miova ny fahamarinan'Andriamanitra de mijanona ho fahamarinana ihany. Zay ny fizarana voalohany ny fitsipika voalohany ny amin'ny filazana voalohany zany de mampafantatra antsika fa na manahoana ny fandehan'ny toe-javatra eto amin'ity fiainana ity na manahoana ny fiovaovan'ny fiam-potoana ny vanim-potoana tsy miova fa maharitra mandrakizay tsy miova Andriamanitra. Zay ny voalohany ny fampiresantsika ary fantatsika tsara fa ao amin'ny bokin'ny Genesisy no anehoantsika ahafantarantsika voalohany amin'ny momba an'Andriamanitra ary tsy miova manerana ny boky 9 izany momba an'Andriamanitra tsy miova izany. Zay ny filazana voalohany. Faharoa de ho resantsika indray ny mikasika ny fitiavana sy ny zanak'ondry. Fantatsika tsara ny mianatra namana fa ny nandovatsika toetra-panota de nanimba ny fijeritsika sy ny foronatsika olombelona ka ny fitiavantsika de mankany amin'ny fitiavan-tena sy ny avonavo. Miova ny toe-javatra rehetra rehefa tafiditra teto amin'ity tany ity ny fahotana. Ny fitiavan'olombelona mantsy de zao tsy miezaka afa-tsy zay hanome fahafaham-pony tenany mifantoka amin'ny tenany ihany fa tsy mba mijery ny hafa. Fa ny fitiavan'Andriamanitra kosa de fitiavana zay mahatakatra ny hafa ihany kio, fitiavana zay mahafoaka ny izao tontolo izao ary zava-dehibe ny ahafantarantsika izany toetra n'Andriamanitra izany mba ahafantarantsika atakarantsika ny faminaniana araka ny baiboly. Ao amin'ny Genesisy satria Genesisy ilay fototra ao amin'ny Genesisy 2:20 no ahitantsika voalohany io resaka fitiavana io filazana voalohany ny amin'ny fitiavana io. Fantatsika tsara ny tantara ao amin'ny bokin'ny Genesisy 2:20 ny tantaran'ny zana-toetra any Abrahama amin'ny antsoina azy mba hanolotra ny zanany ho atao fanatitra. Eto no ahitantsika ny filazana voalohany amin'ny fanatitra zay ahitana ny fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. I Abrahama
sy isaka fa inona ny zavatra nitranga tamin'nyity tantara mahavariana ty tantara anankiray izay ahitantsika ny taratry ny fitiavan'Andriamanitra, ny fomba fanehoan'Andriamanitra ny fitiavana sy ny fitiavana anao, ny fomba fantarana ny fitiavan'Andriamanitra. Zao no ny voalaza ny tantara amin'ity tantara ty hoe niantso Andriamanitra, niantso any Abrahama Andriamanitra amin'ny 15 manao hoe ry Abrahama, ary hoy izy ity aho. De hoy ny tenin'i Jehovah ny 12 ary hoy izy eto ny zanakao ny lahy tokanao zay tianao de Isaka, ka makanesa any amin'ny tany Moria ary atero any izy ho fanatitra ho dorana amin'ny tendrombohitra anankiray izay olazaiko amina. Fantatry Abrahama tsara izany atao hoe fanatitra izany, fandatsaka. Ary eto ny zanany mihitsy no natsoina mba atao fanatitra taminy ilay tiny, ilay lahy tokana. Izany no niantsoan'Andriamanitra anty patriarika ty mba hanehoana ny fitiavan'Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana isany, ao amin'ny filazantsara ny Jaona 7:140 tanteraka le tandindony ny Isaka zay saika atao fanatitra tamin'izay fotoana izay. Inona ny voalazan'ny ten'Andriamanitra fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanalay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ry mpiara-mianatra namana, nino an'Andriamanitra tokoa i Abrahama, natoky izy nifidy ny ino fa mahay manangana ny zanany amin'ny maty Andriamanitra raha tanteraka tokoa ilay sorona zay natao. Naneho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra taranak'olombelona zany fihetsika izany. Tiantsika Andriamanitra any ka nomeny ny zanan'ilay tokana natao fanatitra, natolotra teo amin'ny hazo fijaliana. Zany ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavana mahafoy tena, fitiavana zay tena tia ny hafa, zany no itiavan'Andriamanitra antsika. Teto amin'ny andiny soratra masina ity no nahitana zany voalohany hoe ny fitiavan'Andriamanitra izany. Ary taorianan'izay rehefa nandeha ny fotoana teny am-pandehanana izy mianaka, de indro nisy fanontaniana zay nolazain'i Isaka amin'ny 7 manao hoe ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama raina no hoe ry kaiky io, de hoy izy inty aho anaka, ary hoy izy indreto ny afo sy ny kitay fa iza kosa izay ondry atao fanatitra ho dorana. Efa zatra ny manao fanatitra miaraka amin'ny ray Isaka, fantany tsara fa mila biby zay tokony ho vonoina izany. Eto anefa de tao tsisy izany, ka de hoy izy hoe ry kaiky io, aiza zay ondry atao fanatitra. Eto amin'ity andiny soratra masina ity no nahitana voalohany amin'ny resaka hoe zanak'ondry zay tandindony Jesosy Kristy araka ny voalaza ny bokin'ny Apokalipsy 5 ka ny 15 ka hatramin'ny 19. Anehoana fa Jesosy lay zanak'ondry, ary zay nahatonga Jaona hiteny manao indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny drafim-panavotana ny hoe zanak'ondry. Ny zanak'ondry manana ny heviny lehibe eo amin'ny fiainany tsirairay avy ny zanak'ondry. Mahafinaritra ny mahita an'izany fa ny zanak'ondry de maneho an' Jesosy. De hoy ny navalilay patriarika, hoy izy hoe fa hoy Abrahama anaka, Andriamanitra no ahita zay ondry atao fanatitra ho dorana de niara nandeha izy mianaka. Ny mpiara-midinika namana, Andriamanitra no ahita zay ondry atao fanatitra. Ondry lahy tamin'ny andro ny zanak'Israely tany amin'ny andro Pasika tany amin'ny fokony Eksodosy. Ondry tsy misy kilema zay manampy antsika hatakatra ny fampiasana ny ara-tandindona ny zanak'ondry. De Jesosy Kristy teo amin'ny tantaran'ny Isaka zay saika natao fanatitra. Re mpiara-midinika namana, Jesosy no ilay zanak'ondry tonga naisotra ny fahotako sy ny fahotanao. Tadiditsika tsara ve ilay feo avy any an-danitra rehefa nangy an-tanany Abrahama anatsatoka ny antsy amin'ny zanany
ka ao amin'ny andininy fa raiky ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo manao hoe ary niantso azy ilay anjelin'i Jehovah tany an-danitra ka nanao hoe ry Abrahamo ary kosa izy inty aho dia hoy izy aza maninjitra ny tananao amin'ny zanaka zazalahy ary aza manino anazy akory fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao. Tahaka izany koa ny feo zay tonga teo amin'i Jesosy rehefa avy natao batisa Jesosy ka nanao hoe injao nisy feo avy tany an-danitra manao hoe ity no zanako malalako izay sitrako tanteraka. Teo amin'i Jesosy ilay tandindo ny faminaniana tamin'ny andron'ny Abrahama sy Isaka. Jesosy ilay zanak'ondry mitondra vahaolana ho an'izao taranaka very izao. Ry mpiara-midinika namana, raiso ekeo ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ny fizarana farany dia ny amin'ny fahafatesana sy ilay mena rana. Fantatsika tsara amin'ny bokin'ny Genesisy fa Andriamanitra no nilaza voalohany ny amin'ity fahafatesana ity ao amin'ny bokin'ny Genesisy toko faharoa. Genesisy toko faharoa ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Zao no voalaza ny ten'Andriamanitra. Fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Andriamanitra no nilaza voalohany ny mety sy ny fahafatesana raha toa ka tsy mankatòa isika. Fantatsika tsara fa ny fahafatesana no lafy mahatsiravina indrindra eo amin'ny tantaran'ny olombelona. Ary fantatsika tsara fa ny fahafatesana no miandry ao ambadiky ny fiainan'ny tsirairay avy. Saingy mahafinaritra. Saingy mahafinaritra. Andriamanitra ihany kosa nefa no manana ny vahaolana zany fahafatesana izany. Zao no voalaza ny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko voalohany. Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Na dia teo aza ny vokatra ratsy ateraky ny fahafatesana, na dia teo aza ny vokatra ratsy mahatsiravina ateraky izany fisarahana izany, dia nanome fampanantenana antsika Andriamanitra. Zao no voalaza ny amin'ny Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo manao hoe dia ilay velona efa maty ao nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Jesosy tsy hoe akory nanao sorona ho an'ny tenany mba hamonjena sy hamonjenanao fotsiny, fa iny ampelantanany ny fanalahidiny zany fahafatesana sy ny fiaina tsy hita izany. Ry mpiara-midinika namana, marina fa marary mandrakariva ny fahafatesana rehefa mitranga. Ny fahafatesana tokoa mantsy no mifanohitra amin'ny fiainana. Ny fahafatesana tokoa mantsy ilay tonga tsy nasaina. Ary ny fiainana zanak'olombelona tsy natao hanandrana zany fahafatesana izany, fa tafiditra ny fahotana dia tonga koa ny fahafatesana, fa fahafatesana no tampony. Marary ny fahafatesana. Ary fantatsika tsara fa ny fahoriana lehibe indrindra izay natrehan'ny Adamo dia ny fahafatesan'ny zanany i Abela, ilay olo marina izay nofonono Kaina izay tsy marina. Fahafatesana tsy ara-drara. Izany sary izany koa nefa dia maneho ny fahafatesan'i Jesosy. Nofonon'ny olomeloko a Jesosy kanefa izy ilay marina. Ny tsy vitan'ny Abela, Jesosy no namita azy. I Abela nijanona tao amin'ny vovoky ny tany, fa Jesosy kosa nitsangana, ary tsy vitany hoe nitsangana fa mbola ho avy indray satria eny ampelantanany ao aminy Jesosy ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Ary omena antsika izany raha manaiky ho ao amin'i Jesosy isika. Ny bokin'ny Genesisy nampafantatsika izany fototry ny tantara izany. Ny mamarana azy dia ilay mena rano. Fantatsika tsara ny zavatra nitranga. Fa anisany loha hevitra manan-danja ihany koa ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny fiankofana. Ilay jako ny lahy Satana no tompon'ny fiankofana sandoka izay mitaona ny olona. Fantatsika tsara fa atao amin'ny Genesisy toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy
dia olona roa no nofitahany satana tamin'izay fotoana izay ka lavo ary niteraka zao fahoriana sy fahafatesana mianjady amin'ny taranak'olombelona izao fa ao amin'ny apokalipsy 2:20 manomboka ny 9 hatramin'ny 7 kosa dia fantatritsika tsara fa tsy olona iroa intsony no fitahany satana hatrany amin'ny apokalipsy 3:10 ary moa manambara an'izany 2:1 hatramin'ny 1:7 milaza fa mitahana ny izao tontolo izao mba ikoaka eo amin'ilay andriamanitra tsy izy. Ry mpiara-midinika namana, ny bokin'ny Genesisy no boky fototra fianarana mampafantatra antsika tsy miova Andriamanitra, tsy miova ny toetra n'Andriamanitra, tsy miova ny fahamarinan'Andriamanitra ary mampana-tena fahindrena sy fahaiza-manavaka antsika Andriamanitra mba hahafahantsika miala amin'izany famitahany satana izany. Izay tsy manam-pahindrena hoy ny apôstôly Jakoba 1:5 dia aoka angataka amin'Andriamanitra izay vonona ny alime. Andriamanitra afaka manome antsika ny tari-dalàna rehetra ahafahantsika miala amin'ilay fitaka velarina ratsy eo alohantsika isan'andro. Andriamanitra anie hitahantsika tsirairay avy. Andriamanitra homba antsika tsirairay avy. Ka ny fianarana fototry ny faminaniana dia mampianatra antsika tsy miova Andriamanitra. Ny fampianarana fototry ny bokin'ny Genesisy dia mampafantatra antsika fa Andriamanitra fitiavana Andriamanitra ary ilay Andriamanitra fitiavana dia nanome ny zanany mba hosorona hamonjy antsika. Ary ny boky fototra dia nampafantatra antsika fa satana dia miezaka ny hamitaka antsika kanefa kosa manome toky Andriamanitra fa izay mangataka sy mialika eo aminy dia omeny fahindrena mba hiala afaka miala amin'izany fitaka velarana satana izany. Momba antsika mpiara-mianatra rehetra ny Andriamanitra mahery izy tsy miova ilay Andriamanitsika fa tianao izy omaly dia tianao izy androany ary azo antoka fa mbola ho tianao izy mandritra ny manak'izay. Mirary faherezanao antsika tsirairay avy ny tompony homba anao. Andeha hiaraka hivavaka isika amarana izao tenidinika fiaraha-mianatra izao. Andriamanitra rainay izay any an-danitra misaotra anao izahay no ny fitiavana izay nomenao anay ka namenao ny fotoana nahafahana niaraka anao andinika ny teninao ka nampafantaranao anay ny fitsipika voalohany raha andinika ny faminaniana izahay dia ny fahafantaranay manao hoe tsy miova ianao anio omaly ary mandrakizay. Nampafantaranao anay ihany koa fa ianao ilay fitiavana izay nanolotra ny ainao ho famonjena ny tsirairay avy. Ary ny farany nampafantaranao anay androany fa satana dia miezaka ny hamitaka anay kanefa nomenao anay ny tari-dalana fa raha miantoraka eo aminao izahay dia voaro amin'ireny fitaka ireny. Dia mitahi izao mpiara-mianatra izao, mitahia ny tsirairay avy ny fanerenay Andriamanitra ao dia aoko izahay ho vita fihavanana aminao. Dia petraka am-piatananao ary ny mahasoa rehetra ny vavaka tonoina sy angatana aminara Jesosy. Amen. Mianatra eo tongotrao.